tena trano tompo lasy tompo avy ny arahaba ho anao izay mbola manaraka ny Real TV amin'izao alina izao tonga sy indray atao anatin'izao fandarana manokana na ny FM izao ho any androany dia iresadresaka makasika na fiompiana isika ka vaintsika ao anatin'izany i Aldinia izay avy ao amin'ny Fio Plus miarahaba ny Aldini ary tonga soatrany eto amin'ny plateau ny Real TV Madagasikara. Eny ary miarabanao menja miarabantsika rehetrarehetra izay manaraka ny fandarana amin'izao fotoana izao izay fotoana iray iresahantsika izay tontolon'ny fiompiana izay ho anareo le efa ataontsika hoe miopy sy ohatrohatr'izay aleo tsara manaraka foana le fandarana ihany satria ao anatin'ity misy zavajavatra kely ihany izay alefa mba tonga dia afaka ampiasainareo sy ataonareo anatin'le izy dia manasanareo izahay aritra iaino sy ijery hatramin'ny farany. Ny Fio Plus moa fantatra amin'ny hoe fampiofanana makasika an'izay hoe fiompiana izay fiompiana isan-karazany misy ny fiompiana kisoa ny akoho isan-karazany ihany koa andolo hoe ety am-piandohana ny fiofanana hoentinareo avy hatrany hoe roviny ireo no antsika isantarana ny fandarana. Eny ary anao fampiofanana momba fiompiana izahay izay atolotra ampitiavana be ho anareo rehetrarehetra amin'izao andro vakansa izao ararotinay mihitsy le izy satria amin'izao fotoana ohatr'izao nareo no afaka anao an'ilay fiofanana tsy fantatra hoe rovina indray vao isy ny fiofanana manaraka ao anatin'ity ary zay koa dia tsy sazatra no miverimberina mampafantatra andreo amin'le izy sao misy tara ka tsy maharaka indray ilay programme formation fa dia amin'ny alakamisy izao amin'ny alakamisy zoma sabotsy izao le izy ny alakamisy izao fa enina ny volana aogositra io dia ny akoho gasy ny poulet de chair ny zoma izao fa fito ny volana aogositra io dia ny fiompiana akoho combo sy ny akoho manatody lava ary ny sabotsy izao fa valon'ny volana aogositra dia ny fiompiana kisoa mampiteraka sy ny manatavy ilay tsara foana le hoe sady atao no mampiteraka sy ny manatavy mba tsy iovaovan'ny rasina kisoa izay ompianao ilay izy ny toerana anaovantsika azy dia ao amin'ny kafetariany eska Antanimena dia ny saram-piofanana 5,000 sy 3,000 ariary ho an'ny isan'andro omena boky mamaimpona ianao iny boky iny dia fa afaka hoentinao mody iny rehefa avy eo ary afaka sorasoratanao ihany koa ao ambadika an'le izy amin'ny notinoty kely izay zavatra mila raisina ao anatin'le fiofanana izay ataontsika dia tsy misy fisoratana anarana mialoha koa fa tonga fotsiny ianao alohan'ny amin'ny valora sasany maraina dia efa voaray ianay avy hatrany ianao mba mahazo an'le ry amin'ny téléphone bu koa amin'izay fotoana izay amin'ny teny malagasy mazava tsara ny fiofanantsika misy vidéo projecteur ao misy ihany koa ny fametrahana fanontaniana any amin'ny faran'ny fiofanana rehefa amin'ny fotoana io dia ny numéro ifandraisantsika 035 50 740 06 na ny 038 50 740 06. Vao miresaka an'izay hoe fiompiana izay dia betsaka ny olona tonga dia mieritreritra hoe mila vola be toerana malalaka be misy arany samy teny misy hoe aza miditra amin'izany fa manahira ny resaka fiompiana io manahoana ny fahitany Aldiniana izay ianao misehatra ao anatin'le izy atomboko aty amin'le hoe manahirana ve io sehatry ny fiompiana io tsy manahirana ilay sehatry ny fiompiana raha ho an'ny mahay an'ilay izy tsara ianao raha miofana tsara ny momba an'ilay izy ianao mantsy ny lasa patron an'ireo biby ireo zany dia ianao no manao hoe eto ny fotoana ifanenantsika dia eto ny fotoana fanadiovako an'io zay ihany no apetraka ao anatin'ilay zany hoe tsy mila fotoana be zany lanina ao anatin'izay resaka fiompiana izay le ilaina an'le hoe miofana zany ny manaraka an'izay resaka vola indray no resahantsika tonga rangady andao atao hoe atomboy amin'izay anananao le izy raha ohatra ka hoe akoho anankiray monja no anananao akoho vavy dia iny akoho vavinao iny aloha zany raha ohatra ka dia tsy maintsy hiaraka amin'ny akoho lahin'olona zay mikarenjeny iny le amin'le izy nefa zany tsy fantatrao koa nefa zay mety ho aretina mahazo an'le akoho an'olona mikarenjeny na ohatrohatr'izay fa hoe akoho ray vavy ray dia lahy ohatra zay ny anananao dia manana sobika ianao ina le sobika anakotrehana anazy ina amin'izay ny akoatran'izay bozaka lavenina ny fomba fitehirizana ny atodiny sy ny ahoana ny atao mba hampanatody anazy betsaka
ohatran'izay fotsiny a ilay izy de fa afaka manomboka an'ilay fiompiana izay anananao ianao. Ohatran'izay zany le izy izy ty koa zany raha ohatra ka tena jerentsika avy hatrany de tena hoe tonga de vahaolana ihany koa ty ho an'ny tsy fananana asa. Zay zany le izy vahaolana ho an'ny tsy fananana asa satria zao afaka ataonao vadinasa le izy ary afaka ataonao asa fototra ihany koa. Raha ohatra ka zany ianao efa miasa ohatranao zao ry Menja, raha ohatra ka miasa ato ianao fa mila manana ihany koa fiompiana ankoatran'izay satria zao io ange zany raha misy olona anankiray manao fiompiana anankiray ankoatran'ny asa zay ataony iny fiompiana iny de fa ampy ahatonga ny vola rehetra ho an'ny fandaniana ao an-tokantrano. Zay le izy de dikan'izay zany sady vadinasa le izy ny asa fivelomana ihany koa. Ohatran'izay zany raha ohatra ka hoe jerena kely anankiray ndray mandeha fotsiny zany ilay resaka fiompiana. Mety hoe menanao any an-tokantrano any ny olona mety hoe liana anao an'le izy ihany ny fampiofanana omenareo nefa andro raha isaky ny fiompiana ohatra hoe kisoa na akoho ohatrany ahoana io fampiofanana io ampy ve ny zavatra omenareo anatin'izay ray andro izay aldiny? Ye, ampy tokoa ny fiofanana izay omena mandritra n'io fotoana izay anaovana an'izy io fa maninona ny tena izay hoe ampy le izy. Isika zao raha mijery an'le programa ohatra hoe amin'ny alakamisy zao ny akoho gasy sy ny poulet de chair samy akoho reo fa raha ozy izay hoe amin'ny alakamisy zao akoho gasy sy fiompiana kisoa tsy ho ampy mihitsy io fotoana io raha vao zay ny atao fa hoe akoho gasy sy ny poulet de chair de atambatra ray andro le izy de mifampiankina ireo an'ireo ireo formation andreo akoho reo zany misy itovizany zany sy itovizany ao anatin'ilay izy ny fikarakarana le izy hoe voafoy iny vao tonga iny mandra-pahatonga anazy eto de mitovy ihany ny fikarakarana an'ireo zanaka koa ireo. Dikan'izay zany misy zavatra fampiankina ao anatin'le izy de ampy ilay fotoana. Raha fotoana no jerentsika ao anatin'le izy fa raha jereraitsika ny hoe inavy ireo zavatra izay omenan'le olona hoe tena ampy marina ve ilay izy de raha tomboka atsika hoe tsy maintsy hoe tranony aloha ohatra hoe io ny toerana izay ananako averiko izay anananao. Misy ny olona mantsy tonga de tereny fotsiny hoe tsy maintsy tonga de zao isany ataonao voalohany na hoe tsy maintsy mila manana toerana ngeza be ohatra zao zay vao afaka manao an'io fa zay miteny foana hoe io ny toerana anananao de io toerana anananao io no ataotsika mampahomby anao any anatin'ny tranony ahoana ny atao aiza ny fitodiky ny tranony raha ohatra ka manana tokotany ohatra zao atraiza amin'io tokotany io no anamboarako an'ilay tranony de akraiza le fikarenjeny eny tokotany raha ohatra akoho gasy no resahana raha ohatra ka ko hoe poulet de chair no resahana io le trano ananako firy no omby ao anatin'io tranony izay ananako de io trano izay ananako ihany de eo zany nao mahafantatra hoe 10 ihany ny zakan'ity de iny no atao satria mantsy raha ohatra hoe zavatra tokony 10 no zakan'le trano nefa ataonao 70 de sepotra ilay akoho ary ao anatin'io misy fotoana hoe fomba fipetraky ny varavarana ny matetika sika manao hoe varavarana misokatra ohatra zao fa tsara varavarana avy any ambony mikatona midina ohatra zao mba afaka hoe kakana ohatra zay fotsiny de ohatr'izay zany ny angezany de ohatr'izay arakarak'izay zany no afahana hoe ino no angezany anabetsaky ny rivotra miditra ao anatiny de misy fotoana io rehefa tena lehibe le akoho hitanao fa ohatrany hoe betsaka loatra izy ao anatin'ny trano de tena hoe miva 24 heures sur 24 lay varavarankelyn'ilay akoho na amin'ny alina na amin'ny toandro izany. Misy teknika ohatraohatran'izay daholo zany ao anatin'le izy ranotranony zay resahantsika izay ao anakoatran'izay koa tsika de karakara ny resaka fitaovana ray manontolo ao anatin'ny fitaovana ray manontolo io zany dia betsaka ihany koa manao hoe zay nge zany raha mahita n'ireny le zavatra varotan'ny olona le hoe menamena le izy de fotsifotsy angamba tonga de fantatritsika rehetrarehetra le fitaovana ilaina le menamena sy fotsifotsy fampifamezana sakafony de eo ihany koa le fisotroana ranony aleo ataotsika an'izao hoe manana pohana voninkazo plastika efa tsy nampiasaina tsony nareo
de manana koveta efa tsy nampiasaina tsony le pohana voninkazo plastika no asarotsika eo ambony lavantsika ny ambony any amin'ny tapony de asitsika lavalavaka ny aty ao ny ataotsika le provende ohatra de le koveta tapahantsika somary ambanimbany afaka nanale izy zany hoe ze misy ao aminao noa andao ampiasaina manana tavoahangy plastika ianao de iny tavoahangy plastika iny ndao amboaritsika ho lasa fisotrohan-drano le izy manana bidon jaune ianao de iny bidon jaune iny efa simba le ny ambony zany ohatra fa le fitazomana azy iny fotsiny fa avaky le avato sy avato zay foana mantsy mahazo an'ireny de ina ny ataonao asianao fidiran'ny lohany karekare tsara fa asiana ohatran'iny avony de antona le izy de atao amin'ny avony le akoa de ao ny alefanao provende zany hoe tena zay misy rangano ndao atao zany afaka atorona ianareo daholo zany rehetrarehetra zany ijery ndray tsika ny any anatin'ny atao hoe sakafony ny anatin'ny sakafony ny rano aza mitady lavitra fa le rano azonao sotroina de iny rano amenana azy tsy misy rano tsara noho izay satria rehefa rano maloto no menao anazy de mihena arak'izay koa fa lasa be deaibe zany reo karazana bakteria tafiditra any anatin'ilay biby zay ompianao zany rehefa avy eo am'izay ndray ianao amin'ny ara-tsakafony tsy mahita zavatra atao amenona eo mantsy le misy hoe maraina de ariva de inona ny amenona anazy atao mpivoanina ohatra zany raha migarazy le akoho de tsy maintsy mba misy zavatra any de eo am'izay anao manao hoe dana mandeha maka ramilamy akoatran'izay raha ohatra ka anome ianao anana an'le izy ohatra anandrano anana sy ohatroatra zany de ina ny ataonao anatin'le izy sasao tsara le izy de avy eo iny nomena azy fa maninona sasana tsara lasa mahabe kakana anazy indray iny de isako mihetsika anala kakana nefa raha anala kakana ihany koa ianao mampiasa vonina papay ohatran'izay zany le izy tsy ataotsika zavatra makalavitra be zany le izy fa zay apatafanao no anatin'ny zavatra hitanao maso eny no ataonao de lanjaitsika le fatran'le izy hoe zao ihany ny fatra nomenao anazy de ampy mba tsy anao andany vola be amin'ny fisakafoanana sy ohatry zany reny ramilamy reny aza ririna reny hoe avela fotsiny fa ramilamy tetetehana kely be deaibe de iny no omena anazy iny koa ny akoatran'izay ny fikarakarana fahasalamany io zany eo zany ny tena ahafantarana hoe enjana sy mahay ny mpampiofana eo anivon'le fikarakarana n'le izy ny fikarakarana ny biby eo am'le fazina démarrage eo amin'ny fazina démarrage eo iny no tena afantarana hoe tena mahay ity mpampiofana ity satria zao eo daholo matetika voa ny olona rehetrarehetra izay miopy ohatra zany tonga le akoho anao akoho ray andro tonga ratsy ny fikarakaranao an'io raha pitso de maty daholo rehetrarehetra eo fa nefa rehefa tena hoe vitanao tsara le mikarakara le izy folony folony lehibe rehefa avy eo de zany rehetrarehetra zany omenanao ao anatina zavatra zay atao meko teknika kely fotsiny nareo misy am'le izy hoe raha voafoy ny akoho de raha na tsy omenao sakafo ary mandritra ny 2 andro na ohatr'izay de tsy maninona fa le tamenany ao anatiny ao ihany no ivelomanyilay zanak'akoho zany fa rehefa avy eo ihany atao mafana tsara izy de manamboatra rano ianao rano 2 litatra asianao siramamy 2 sotro iny de asianao voasary makirana ray ao anatiny de iny ataonao rano fisotronyle izy iny le atao hoe mandeha fitamenaka ohatran'izany zao anisan'ny fikarakarana zany fa tafiditra anatin'izany ny hafanana ny hoe firy ny tokony hiaraka sy amin'ny fotoana ohatrany ahoana izy mila asiana jiro sy tsy mila asiana jiro zany de ny fisorohana ny ara-pahasalamany tsy hiditra ao aminao zay ny tena zava-dehibe aleo misoroka toy izay mitsabo izy le fiteny zany rehetrarehetra zany lava resaka be fa raha-pitso raha ataonao any eto mbola vitako ny manazavazavatra rehetrarehetra eo fa satoinatoinany daholo zany teneniko anareo rehetrarehetra izany ary mametoky anareo zay fa indray mandeha any nareo miofanao aminay de ampy aloha iny hoentinao ratsy rehefa tonga indray izay manao hoe manaova mise à jour dia indray zany hafa satria misy zavatra hafa hitanay vaovao zany matoa zay manao an'izay aza misalasala zany manatona ny feo plus rehefa hiditra amin'izay hoe sehatry ny fiompiana zay araka ny fanazavana zay nentiny teo zay tena hoe mazava tsara mihitsy fa ono ialdiny
mahakasika an'izay fiofanana zay iza zany tokony hoe anatrika ny fiofanana io sao de hoe olona efa tena ao anatin'le fiompiana ve sa mety koa raha ohatra hoe fiompiana vitsivitsy kely ihany eo ampelantanany nefa mba te hana tsara le izy be deaibe zany ny olona no manao hoe za ve de ay an'izany zay zany tena mety mahavoatsika ihany koa zay a raha ohatra ka zany miala valy ianao misy fiofanana momba ny fiompiana hony atao a amin'ny lakamisy zomasy sabotsy izao a eo amin'ny kafetariany eska an-tanymena zany de andaotsika araka hoany za ve zao ve de ay an'izany za angely ty raha faripahaizako ohatran'izao nefa le izy zavatra maty anina tsy atompoko mety daholy a ho an'ny olona rehetrarehetra ny fiofanana izay ataonay ianareo izay tena mbola tsy mahay an'le izy mihitsy ary ino ny tena antsonay a mba tsy hanaonao foana zany ianao ka hiteraka olana inona le olana masa ohatra ratsy ho an'ny olona hafa ozy le olona hafa reny ara nanao fa tsy naomboko tsika indray nde anao an'io de aomby aohatriny ahoana de izay zany le zavatra hoe na ianareo tena hoe juste mahay teny malagasy fotsiny mahazo an'le teny malagasy mazava tsara de iny a noa antsonay eo ihany koa ianareo a ilay nanao an'ilay fiompiana be deaibe ny olona manao an'le fiompiana tsy fantany akory hoe efa manomboka miafahitsy kelikely ange ty fiompiana izay ataony de tsy hoe mampatonga antsika fahitany hoe zaona zao e tena ao anatina fifangarona raha fotsiny de efa mahafahity ferme anankiray raha iresaka raha tsy resakitsika momba ny ana fiompiana kisoa gaga be anao hoe fa manina ary ty kisoa ty teo aloha teo 13 zanany am'izao fotoana zao le izy a to 8 sisa de avao izy 7 de to 10 de avao farany ray sisa ny avoaka an'le izy avany de gaga ianao de be deaibe ihany koa le olona zay manao an'le izy hoe ny kisoa vavy eny rehefa ampiarahana amin'ny rehefa bevoka izy de tsy ampiarahana amin'ny kisoa hafatsony fa voadona le kibony de maty ao anatiny ao le zanany de aveo a lasa ohatrany fotapotaka be am'izay sisa mivoaka avany rehefa tonga ny fotoana fahaterahan'le kisoana ohatrohatran'izany de zany rehetrarehetra zany ampianarina anareo ao ho anareo efa niopy tongava manamafy a ny fiompiana izay efa hainareo hatramin'izay za fotoana rehetrarehetra zay ianareo vao iopy aza misalasala fa vonina izahay ary tonga izahay anometra ekefa sy anomea fahaizana feno ho anao hoentinao miatrika ny fiompiana izay ataonao ho anareo zay mbola eritreritra fotsiny hoe ahoana noa inona no ataoko ampiasaiko an'reto vola efa nanako reto de tongava ihany koa sao mba aty anatina fiompiana no hitanao fanaovana an'le izy fa za mino fa vao mahita an'izay nareo de ary azo atao tsara kay ny mivelona sy mampiasa vola ao anatin'ny fiompiana fa mila miofana eo amin'izay fiofanana zay ihany mazavain'ny alidiny bebe kokoa teo hoe reo olona vao manomboka iompy no tena antsonareo misy koa nefa hoe reo efa niompy tao fa tsy nahita vokatra matiantoka misedra olana foana zany eo anatin'le fiompiana zay misy vaolana ho azy ireo koa ve ao anatin'ny fampiofanana zay entinareo ny fampiofanana aloha averiko ihany ho antsika rehetrarehetra izay manaraka ny fandaharana amin'izao fotoana izao a fa amin'ny alakamisy izao lakamisy izao tsika de ny akoho gasy sy ny poulet de chair de ny zoma izao a de ny fiompiana akoho combo sy ny akoho manatody lava ary ny sabotsy izao a de ny fiompiana kisoa mampiteraka sy ny manatavy 5 alary sara-piofanana ho an'ny isan'andro ary amin'ny telo migasy mazava tsara moa le izy de tongava isika manomboka amin'ny valora sasany maraina io fotoana io ao zany no anomezana ny vaolana ho anareo rehetrarehetra zay mety ny trangana olana misy hira zay le hoe olana ray fa mivaolana arivo ao zany no amahana an'le izy ahoana ary ny fomba ataotsika am'le famahana an'izay olana zay voalohany aloha alefatsika aloha le fiofanana sao le zavatra nataonao no misy tsy mety tam'le izy de zay no nahatonga le olana de mandeha le fiofanana ianao zany any an-trano ho anareo rehetrarehetra zay tonga iofana zany amin'io fotoana io tonga de any an-trano ihany koa ianao de efa manao hoe zao le efa nahazo ana de efa raisinao an-tsoratra le izy de rehefa voarainao an-tsoratra mba mamaky fotsiny rehefa any fa nareo ve tsy manao an'izany rehefa any an-trano rehetrarehetra any ianao de maheno hira de hoe rehefa manao karaoke de iraiko zany hiry zany
de oke tonga am'izay ara le fotoana anaovanao le karaoke inona moa le hira iraiko tsy tatiditsony daholy de any an-trano zany ianao alohany andehanana andeha iofana tsy maninona mihitsy hoe zay zavatra efa nahazo anao de soraty le izy de tonga ao am'izay antanio le izy hoe inona fa rehefa nahazo anao iny a mety mety mbola voahazo an'le olona hafa izay vo anao ary mety ihany koa mbola tsy nahazo ny hafa nefa ozy izy hoe tena marina zany raha izany marina ny zavatra mitranga de inona no ataoko satria ny tanjonay de zao voafehanao ny zavatra zay ataonao ao anatin'ilay fiompiana zay ataonao inona zay hoe voafehanao zay ara-pahasalamany foana ny tena bazin'io zavatra io sy ny sakafony zay zany le izy de ny ara-fikarakarana ny ara-pahasalamany zay tsy anaonao hoe tonga de ho lasa vétérinaire be anao rehefa ao fa hoe inona am'izay ara ny zavatra mitranga raha ohatra ka hoe tonga ny am'ray maraina teraka le kisoa nao rery nefa ny ao inona ny ataoko raha ohatra ka zay mitranga de enao zany tonga de mahafantatra hoe mila an'zao de eo am'izay koa zay tsy tratra an'izay ianao rery zay koa ny ao ianao raha ohatra ka miofana satria fantatrao hoe ty atao ny nampanaraka an'le kisoa de manisa andro ianao ato zany niteraka de rehefa eo am'izay ianao zany tonga de efa manao hoe tandrena so za rery ny apetraka rereto raha am'ty fotoana ty de zany hoe tsy tratra rery zany ianao tsy tratra farany ao anatin'ilay izy de afaka manontany tsara ianareo ao misy tena hoe fantaniana fotsiny tonga de hoe sy akaontsana fantaniana fotsiny de anjara anareo manontany fa zay janona tsy teny de manontany ianao de valiana manontany ianao de valiana manontany ianao dia valiana ny akoatran'izay ihany koa de zao raha sendra misy ilanao anay de afaka manakany aminay toerana izay tianao any zany hoe ny numéro telefônina mpampiofana de omenanao ao de rehefa azonao ao iny de miantso anazy anao anao an'izao kely fa tena fa mety ve inona ny nataonao teo aloha zao ovina tam'zao ino le ilaina mila mandray antsoratra foana ianao zany hoe raha ohatra ka zany hoe misy kisoa teraka de raisinao hoe oviny reo niteraka satria am'izao andro de tokony anao an'izao ianao tokony anao an'izao ianao tokony anao an'izao ianao tokony anao an'izao ianao ho an'ny akoho ataovy par vague le izy hoe reto ny arafoy ohatra hoe misato reto ny arafoy ka hoe tsy namidinao le izy de reny no atao taratasy sy anankiray zany de ohatran'izay zany omenao daholo ny vahaolana ohatra hoe ny alavany ianao tsy mety ngeza mihitsy ny atody fa kelakely foana inona zany tsampy ao anatin'le izy de atoranao hoe reto ny tsampy mialavany ianao hoe mato azy lay zanak'akohako de inona zany mety ho navoan'io reto zany no tsampy tao anatin'ilay izy mialavany koa ianao manao hoe ohatrany tsy manaraka araky ny eritreretiko ilay fitombony reto biby reto de inona ndray koa zany ny tsampy inona no mety olana ao anatin'le izy avy keo ianao hoe ary ty biby ty mielanelana be ohatra hoe androany manatody rapitso tsy manatody rafakapitso tsy manatody manatody indray avata inona zany le olana de ao anaty fiofanana ny tenenina zany hoe zay zavatra rehetrarehetra mahazo anao de valinao daholy ny fanontaniana rehetrarehetra mahakasika an'izay hoe fiofanana zay teknika moderna moa zany le izy mahomby ve io manahoana zany mivokatra rehefa hoe olona nampiatra anazy raha teo alohany nanatrehany an'le fiofanana sy ny hoe ny après an'izay izy ty moa fiompiana koa no ataotsika de fiompiana kisoa de ny fanontaniana hoe mahomby ve siko somary anakely any fotsiny le izy fa tena mahomby tokoa ilay izy raha ohatra ka hoe anao jeritodika kely ny zavatra efa nisy tsika satria zay efa amataona maro nanao an'ity fiofanana ity raha tsy mahomby io efa amataona maro koa zay nefa nijanona tsy nanao an'le izy zay zany le izy zay zavatra ray faharoa raha ijery an'ireo toerana izay efa le mpiantso anay zany hoe navita an'izao arangava mbo jerevao de tokava ty de zay zany ray de aveo koa nefa akoatran'izay le mifanenanena eny de misy koa le miantso le olona hoe misaotra arangava zao ny zavatra anazy anay iteny fotsiny zavatra anankiray fotsiny raha hoe
tany faritra Antsirabe tany no nisy an'izay zavatra anankiray zay hoe miompy izy efa manao fiompiana izy de mandeha de isaky ny mamoaka biby izy zany de manampy isaky mamoaka izy de manampy androany de manampy izy de manampy zany hoe mamoaka izy androany de manampy folo izy mamoaka andray izy de manampy folo manampy zay le hoe fahaizana efa nampianarina anazy ihany zay tao anatin'le izy fahaizana mitantana ny arabola sy ny rehetra de isaky mamoaka de manampy isaky manoaka de manampy sy manatsara ao anatin'le izy eo le olona le hoe tonga de raha tany voalohany zany tonga de hoe tonga aranga de anao 500 akory ndray opiko de sahirana izy fa nataony 10 de manampy folo de manampy folo de manampy folo ba tonga 500 ihany izy aveo tonga 900 izy aveo na ohatrohatry zany de zay zany zavatra tany sainy taminay moa zany satria efa ampianarina anazy ao anatin'le izy misy koa moa zany le anankiray le hoe za tena tsy ao anatin'ny domainako mihitsy zany atao hoe fiompiana zany tena tsy ao anaty vo mijery mihinana fotsiny ny aiko mihinana le izy fa tsy mahay miompy an'io fiompiana io za de inona nataony nanana vola taman'olona izy de rehefa nanana vola taman'olona izy de iny vola iny tsy voaverin'le olona amin'le vola le izy fa iny biby nomen'le olona kisoa de nanana kisoa vavy anankiroa izy de iny kisoa vavy anankiroa iny am'izay lasa izy niofana de rehefa niofana atao aminay izy de iny am'izay no entina tany fa izy indray ny lasa tena hoe za ozy izy aveo savritaka fa tonga de nisy kisoa 70 miarateraka reniny te zany 70 zany reniny 7 zany reniny 7 zany raha folo avy le izy fa tonga de niarateraka reo za tonga de zanaka kisoa 70 ny ao amina androany tsy manana tsisy 7 fa raha pizza tonga de 70 inona am'izay de misy le fanabeazana arabola moa atao hoe zao fomba hitondrana an'io zao de tsy maintsy misy zavatra homanina moa anatin'izay zay le hoe mila miofana tsy maintsy manomana fer ianao manomana sakafon'le reniny misy mbola misy fanafody ihany koa fa ana raha misy sary-piterahana tampoka na ohatrohatran'izany any anaty fiofanana ny ahitantsika an'izany zavatra rehetrarehetra izany zany tany saiko kely fotsiny zay zavatra zay mba ahafahantsika mahafantatra hoe ay tena mety sy mahomby ilay zavatra izay atao raha tsy mitanizana zay amasy de lasa ohatrany hoe miteny fotsiny hoe mahomby io ka meo ara le proof de reny ilay proof de za zany miteny antsika rehetrarehetra fa na 5 ara na 2 na ray akovavy 5 zany angeo de tena tonga 500 isa izany ao anatin'ny heritaony ataontsika hoe tsy akoho ndray fa kisoa anankiray iny de ao anatin'ny heritaony ianao manana kisoa 12 na 12 ao anatin'le de ianao manana kisoa 12 iny ny 4 am'ireo fotsiny ny ataonao maneno moa zany ny 4 am'ireo fotsiny ny ampiterahanao de ny izy nefa mavita miteraka indroa ao anatin'ny taona ray de raha miteraka 10 avy reo tsy hitanao ndray zay asinan'io io zany de eo anatin'izay moa zany le hoe vo misaranona ange io de 3 volana aoriana fisarahanona izy tonga 20 na 9 kilao any anatin'ny fiofanany anahitanao azy zany zavatra rehetrarehetra izany mba tena andresendahatra ny any tokantrano ary mba omeo kely ohatra amina teknika zay hoe ampianarinareo mandritra n'io fampiofanana io tamin'ny voalohany teo moa zany efa nilazalaza teknika maromaro tele isan-karazany mihitsy zao ny atao misy teknika an'io ohatra fotsiny raha ianao le manao an'le poulet de chair dia alohan'ny atongavana nylay zanak'akohanao ao amin'ny tranonao de efa mandeha ny fikarakarana fa tsy hoe tonga eo vo andeha anao fikarakarana ohatra zao alohan'ny atongavan'io de fa tonga ianao manao ny fanadiovana rehetrarehetra dia ny ohatrany any anatina lafika zany ataontsika ataoko 20 cm na 10 cm na 20 cm ny ala lafika de rehefa mando iny de isaky mando iny de totofana fa tsy isaky mando de sorona de ahay de tovana lasa daly eo ianao satria le izy mety hoe taimbakona ny ataonao tsara raha taimbakona fotsifotsy noa ataonao lafika an'le akora taimbakona ny ataonao satria hitanao tonga de lasa misy menamena kely eny rehefa izy nitratra ny menamena kely iny de fa
misy zavatra mahazo azy zay ao anatin'io zavatra izay ataonao io zany. Raha zay zany raha ohatra hoe poulet de chair no jerentsika raha any anatina fiaompiana akoho fakana manatody lava moa zany no jerentsika de ao anatin'io misy zany mba ataovy mangamanga tsara ohatra zao hitatsika zao hoe le tranony mba miramirana ny sainy ao anatin'le izy. Raha ohatra koa zany hoe am'izao andro famadihana andron'ny famadihana hoe andron'ny didipotra sy ohatratra zany na misy manambady de akaikinao eo anao miopy de tonga de balina be nefa androany de hoe inona ny tokony ataoko mba hatonga an'ireny biby ireny tsy ho lasa stressé be izy de tsy ahina-kanina de io hena ny zavatra rehetrarehetra zay ataony eo zany ohatra hoe raha nanatody foana izy tratra mibalina be androany alina izy zay zavatra tsy faheniny antsirana inona ny tokony atao mba hiverenan'le izy amin'ny laoniny ray am'le izy de raha ohatrohatra zany ilay ampiofaninao de ohatran'izany koa le hoe fatrana sakafo zany angeka 20 grama ihany de efa ampy mampanatody akoho anankiray fa tsy hoe iny 300 grama laniny iny fa nefa 20 ihany de efa ampy mampanatody anazy sy ampanatonga an'le zavatra hoan'ny rapitso fa iny nefa laniny foana rehefa tonga de ataonao ao anatin'le izy zany de mampiasa an'ireny karazana odikakana ireny de za moa zany mampitory foana reo zavatra biolojika ohatra fotsiny hoe raha no odikakana ianao de azonao atao tsara mihitsy hoe vonina papay sy ny ohatry zany de raha ohatra ihany koa ry ady amin'ireny karazana gripana koa sy ny ohatry zany de eo ianao manao an'ilay ravina papay afangaro raha ohatra tongolo gasy de totona miaraka amin'izay ny sakamalao de fiazana alona anaty rano de iny atao rano fisotro n'ilay akoho zay. Ohatra ihany koa hoe miala vany ianao de ny ataoko misy an'le charbon le mirehatra menamena be mihitsy le charbon de io misy rano tonga de atsoboko anatin'le rano le charbon de aveo tatavaniko ilay izy de iny ny ataoko rano fisotro n'ilay akoho zany am'izay fotoan'izay zany miady amin'ny bactérie maro sy aretina maro zany zavatra zay lazaiko zany efa niteny moa za teo ny karazana ramlam zay sady protéine végétale le izy no mitondra hery ho azy ihany ko misy ihany ko tonga de manao an'izao hoe miala vany io ny sakafo io ny rano fisotro n'le akoho de io rano fisotro akoatran'le efa niteneniko teo de asiana voasary fotsiny voasary makirana na de anankiray fotsiny ary no hoan'ny izy rehetrarehetra na de efa lehibe koa ary ilay akoho mba azahoana vokatra tsara izany zavatra izany. Ohatran'izany zany raha ohatra hoe sationationany ao anatin'izay zavatra ho ampianarina anao sy ny zavatra tokony ho hainao amin'ilay fiompiana. Ahoana aldiny mety mampametraka fanontaniana ny any tokantrano ihany koa rehefa vita ve zany le fiofanana ataonareo mbola afaka mifandray aminareo ve misy visite na fidinana ifotony ataonareo ihany koa ve ao aorianan'izay fampiofanana zay ho an'ireo nanaraka ny fiofanana atao aminareo? Ie, iny aloha zany tena satranay de satranay mihitsy nareo miantso anay sady mba ahitanay ihany ko misy le olona mantsy le hoe efananao izy de tsy mahatoky hoe mety vety zavatra nataoko ty de na de hijery fotsiny ianao de hiteny hoe mety io zay fotsiny de efa ampy mampilamina ny sainy ao anatin'ilay fiofanana fiompiana zay ataony de tamin'ny alahady teo zany zao no nanao an'izay ihany koa hoe io rangano toerana nanako ohatrany ahoana nypozin'le trano nataoko eto de aiza nataoko mitodika makaiza de zay zany le hoe fifandraisana ao arinan'ilay fiofanana izay ataotsika zany mba ahafahantsika ihany koa zany na iza hay raha satrinay le izy hoe hitanay hoe zay nampatonga n'ity tafa ohatran'izao zay le zay zany ny tena fafinaretana indrindra hoe misy olona anankiray tsy nanao an'io mihitsy izy fa avy eo izy no ilay zavatra izay nataonay no fiofanana nomena anazy sy ilay fandalovanay tany aminy sy anina dia io izy fa tafita tamin'ilay zavatra zay nataony fa miteny an'izay de tsaroko ato anatin'ny saiko foana ity de teneniko amin'olona hoe zavatra anankiray rehefa nandeha nidina ifotony ohatran'ireny za koa
dia misy olona le miara-miasa, reto olona anankiroa reto miara-miasa, tia mpiantoka ny sakafony a, tia mpikarakara. Rehefa tena mandeha le izy miantso ty lany ny sakafo, alefany lany ny sakafo, totrany zany ange le fiofanana natao hoe lany ny sakafo. De rehefa aveo am'izay de tena niantso anazy maty antoka be zay ozy izy fa am'le fiofanana nomenareo. De fa ahoana ao maty antoka, tena maty antoka zay fa tena sao de hoe tsy mety le izy na hoe ahoana. De za moa ny insista tam'izany ndao hoany, ndao jereny inona le olany. De lasa nakany. De nandramana tena hoe ameo sakafo hoe za hoe le hoany a tonga de hoe milatsaka tsisy mampilaza an'le tsy nampilaza an'le olona mpikarakara na va ndao fotsiny hoany, aza miteny iny ena fotsiny fa to de ndao hoany. Lasa nakany nijery tany. Efa nomena sakafo ve reto akory reto? Efa nomeny reo. Zany angalao kely hoe nomena fa zay nalatsaka lany le akoho zay nalatsaka lany mirangorango be tsisy any. Ka ny zavatra misy ilay olona natao mikarakara an'le izy sady mikarakara anazy manokana. De le sakafo alefany ty avato zarainy de alefany aria de reto, de izy manana anazy mitokana ao anatin'le izy. Mba tiako lazaina fotsiny zany mila mailo ihany koa amin'ny fiaraha-miasa ao anatin'ny ty tontolon'ny fiompiana ity. De ny ankoatran'izay ianareo koa raha ohatra hoe ianao zany le tompon'le vola miasa de ny atao hoeto miofana ilay olona ataonao mikarakara an'le izy ao. Fa matetika za zany nandeha niofana de le olona ataoko mikarakara an'le izy eo am'izay za no manao anazy, ataovy an'izao le izy, ataovy an'izao de ataovy an'izao de ahoana ray de ataovy an'izao, tsy mitovy nefa le zay mampiofana an'le izy sy le olona eo zany de lasa misy fiatraikany any amin'ilay fiompiana zay ataonao le izy. Karazany maromaro ny hoe fiofanana entinareo teo, misy ny poulet de chair, misy ny kisosy ohatr'izany, fa ity karazana hoe akoho combo ty mety mbola betsaka ny tsy mahafantatra, no aloha ampahafantaritsika bebe kokoa ampanaraka amin'ny fandarana hoe inona tsara izy io. Ity akoho combo ity zay akoho mahazo vahana eto amintsika amin'izao fotoana izao, akoho vaovao de Madagasikara. Ino ilazantsika azy angamba vao tonga teto amintsika le izy zay ny LFL moa zany no mamokatra azy io. Dia eo ihany koa ilay izy izay sady azo ataonao ohatra ny fiompiana akoho gasy ihany koa, atao mikarenjy moa zany, ataonao mikarenjy le izy na le izy ataonao anatina grillage amikazona fa na koa izy ataonao amikarenjy, mety zany le izy. Ny mahatsara anazy ihany ty koa de mahatratra amin'ny 4-5 kilo ny akoho anankiray zany amin'ny lanjany zany, raha hoe lanjany no ho lazaintsika ao anatin'le izy. De ny ankoatran'izay manatody ihany koa izy ty, zany hoe ohatry ny poulet de chair manatody zany izy ty de rehefa izy manatody iny ihany koa de sady mahazo atody zany ianao no mahazo nofony be am'le izy. Teknika kely anankiray zay teneniko anareo zay anambady atsoatsy miopy ianao zany manao calcul raha ity akoho combo ity eo amina 3-4 bolana na 5 volana de fa azahoanao lanja ngeza tsara le izy amin'ny fikarakarana. Inona ny ataonao anambady afaka 5 volana miopy akoho combo aloha, tonga de miopy bezabetsaka ako de fa iny ny akoho miasa rehefa amin'ny fanambadiako, miopy kisoa ray de fa iny ny kisoa miasa amin'ny fanambadiako. Zany hoe tsy tonga de tsy